Salama daoly andondera ho resahana ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tsaho ny filazana fa tonga eto Madagasikara ireo mivos ho fantatra amin'ity androandroany ity ireo ministra vaovao izay handrafitra gouvernemanta izay tarihiny Ntsay Christian resaka fanolanana indray dia nigadra ilay miaramila izay nanolana Zatsyamptaona any Ambatoafo Sambava tovolahy ray izay nitifitena tamin'ny Basindarainy any Betioky Atsimo manamafy niady amin'ny tsy fandripahalemana ireo ponina ary ny farany Andriamatoa Rajoelina hanotrona ny hetsika ara-pinoana Ken any Antsiranana ho praitapo itsika rehetra ireo no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny système matapatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrelintsika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tsaho ny filazana izay aparitaka fa tonga ao Madagasikara ireo mivos tetikady ataon'ireo mpanositra mba hahatonga ny olona hino fa hoe ny fanjakana mihitsy no mamerina azy ao Madagasikara ao nilaza ny CFPAF fa tsy nanao formalité d'arrivée izy izany hoe tsy mbola niditra ny territoire ao Madagasikara ao amin'ny aéroport Ivato io avion izay lazaina fa tonga io tsy maintsy manao formalité ao ny PAF raha vantany vao tonga izany avion izany ny ACM ihany koa dia manamafy fa hatreto dia tsy mbola misy aéronerf izay marka Jet Falcon naka sy nahazo autorisation d'atterrissage sy entrée sur le territoire tsy maintsy hita ao amin'ny ACM ny Clarence nahazona autorisation d'atterrissage ao Ivato hatreto nefa dia tsy misy io Clarence io resaka fanolanana indray dia nalaza be tany Rivony Mamo efa fotoana vitsivitsy zay fa nisy zazavavy kely izay vao 12 taona monja tany Rivony Mamo izay nisy nanolana rehefa natao anefa ny fanadihadiana dia fantatra fa miaramila izay miasa ao Rivony Mamo ao no nahavandoza tamin'izany fanolanana izany taorian'izay fanolanana izay dia fantatra fa mitoejaza ilay zazavavy kely vao 12 taona monja midika izany fa simba vetrany no avin'ity zazavavy kely ity izay sady voolana no bevoka ka ho setrin'izay dia nahiditra amponja vonjomaika ilay miaramila izay nahavandoza tamin'izany resaka fanolanana izany amin'izao fotoana izao dia miandry ny fitsarana an'izay miaramila izay nahavandoza izay ny fianakaviany ity zazavavy kely izay voolana ity fantatsika tsara nefa fa araky ny fanambarana sy ny tapaka teo anivon'ny assemblée sy ny gouvernemanta efa fotoana vitsy lasa izay fa izay manolana zaza tsy ampy taona na ihany koa izay manolana izay dia tsy maintsy iharany an'ilay hoe castration chimique na castration physique izany hoe tsy maintsy vosirana moa izany ka tamin'izay fotoana izay moa maro naneho ny hevitra ary maro ny laza nanao hoe natokana ho an'olo ntsotra ve ity resaka famosirana ity sa natokana ho an'ny rehetra ity lalàna mahakasika ny fanolanana ity ka izao nefa dia fantatra fa manampahefana miaramila izay nanolana ity asa raha mba tena hampiarina aminy koa izay lalàna mahakasika ny famosirana izay sa ahoana ny mety ho toy izay raharaha izay ninninona ny fanazavana ary ninninona ny hovokany izay fitsarana izay dia tsara ihany mampafantatra fa ny fanolanana dia tena voararany lalàna indrindra fa amin'ny fanolanana izay zaza ampy taona izay tena resaka fahabibina izany resaka famonoan-tena indray tao Ambatoafo Sambava tovolahy iray izay nitifitena tamin'ny Basindarainy taoriny fitsirihana izay nataony mpiasan'ny fahasalamana sy ny mpitandriny filaminana no nahafantarana fa tena namono tena ity zandrikely eo amin'ny 12 taona izay monina ao Ambatoafo district Sambava ity ny 17 Aogositra atoandro no nanaritra ny mponina ny naheno feombasy izay nipoaka tampoka tao amin'ny tokantrano iray rehefa nojerena moa dia faty olona izay voatifitra ny tsirara no tazana raha ny fanadihadiana natao dia efatra andro talohany zavadoza dia somary toa nisy fanahy ratsy izay nisarona ity tovolahy kely ity tafiditra ka nanjaka tao anatin'ilay zazalahy
izany fanahy ratsy zany toa tsy tompony tena ntsony izy indraindray ka izao nefara amin'ny fitifirantena izao ho anareo ray aman-dreny melimelo ihany rehefa mametraka an'izay resaka basy zay ao-tokantrano ao fa mety hitera-doza ho an'ny zanakareo na ho an'ny hafa izay fa izay avy ety moatahoata gasy dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo ainganeka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony any Betioka Atsimo indray dia manamafy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ireo mponina amin'izao fotoana izao ny zoma 12 Aogositra lasa teo no nanatanteraka ny dinika izay hikatsaham-baholana isiny filaminana any amin'ny faritra iny ireo mponina 30 komina no niarany dinika tao feno adala tamin'io fotoana io fepetrahenitra no niraisina izay narahana fomban-drazana fifanekena fa tsy hanafina na hiraitsy-kombakomba amin'ny mpanao ratsy ankehitriny zatovolahy misa 700 no manatanteraka andromasom-pokon'olona ao anatin'ny komina misa 30 io araka izany dia tena mihamafy ny resaka fiadina amin'ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra Betioky Atsimo izay ka dia aingane mba hitondra vokatsoa ho an'ireo mponina izay ady amin'ny resaka tsy fandriampahalemana izay tena mampikaikaiky ny maro amin'iny faritra Atsimo iny midika izany fa na dia efa manao ny hoafany aza ny mpitandro ny filaminana dia tsy maintsy nyroso amin'izay ireo mponina mba ahafahana manampy ireo mpitandro ny filaminana amin'izay fanenjehana izay manao ratsy sy ireo asanjiolahy izay manao fanafihana sy ny maro hafa izay ambohi-pionany ireo mpino katolika amanarivony maro izay manerana ny Madagasikara ny renivohitry ny faritry ny Diana nanomboka tamin'ny androny 1 ka hatramin'ny alahady 12 Aogositra ho avy izao izay hanatanteraka ny kenina na Congrès Eucharistie Nationale efa anentoerana ireo mpizaika ary efa vonona ihany koa ny komity izay mpanomana tarihiny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque ny diocèse Antsiranana handray izany hetsika ara-pinoana lehibe izany tompona ndraiky mpanjakana maro no handray anjara amin'ity hetsika ara-pinoana kenina ity efa anentoerana ny hatramin'ny fiandohan-herinandro ity ny filoha lefitry ny teny miram-pirenena Mamangy Norbert nanomana ny fahatongavan'ireo filohan'ny androm-panjakana hanatrika an'ity hetsika ara-pinoana ity manampy ny vimpanina eo amin'ny fanomanana ny governoran'ny faritra Diana Tasiano Rakotomanga sy ny prefet fahatratsinanana Lucien Mananjara ao amin'ny Kianjasoa Mitabe no handraisana ity hetsika ara-pinoana kenina ity ao arak'izany no tontotsaina ny lamesa lehibe izay fanokafana fankalazana Eucharistie izay iarahana amin'ny filohan'ny repoblika sy ireo androm-panjakana maro marina fa ny kenina dia napetraka eo ambaniny lohahevitra hoe fihavanana hanasitrana izao tontolo izao piraitam-po isika jiaby arak'izany dia hanotrina an'ity lanonana ity ny filohan'ny repoblika Andrindrina Rajoelina mba ho fangataham-pitahina ho an'ny tanindrazana sy ny malagasy rehetra eo amin'ny resaky ny fananganana ny gouvernemanta vaovao indray izay efa ilan'ny rasan'ny be sy ny maro mo dia ho fantatra amin'ity androandroany ity ireo ministra izay handrafitra ny gouvernemanta vaovao izay tarihiny premier ministra Ntsay Christian izay araky ny vaovao voaray dia amin'ity androny alakamisy 12 Aogositra amin'ny 4 eny amin'ny lapan'ny avoloha no hamoahana amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo ministra izay handrafitra ny gouvernemanta vaovao izay ka maro sahady mamitra-panontaniana amin'izay fivoahany ireo anarana gouvernemanta vaovao izay asa raha mbola ho voatazona ireo ministra teo aloha asa raha isolo ministra vaovao hafa indray izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny sainina antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tamatavata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa